rehefa mifanina am'le bantaralava de aiza lah zany tsy hitanao malaky sary aia The next day. fa izy ny bandy iny to fa maika ho aiza nareo de hianatra fatara alady any anjoany vavaka fahazatara koa raha hianatra anglais fa misy promotion ngeza be ao amin'ny ITTI Madagascar fianarantsoa manomboka amin'ny 17 au 20 décembre ho avy zao fa moins 80 000 ariary daholo ny inscription mampianatra teny anglais américain zareo ny certificat validé international mandritra ny efa-bolana ny fianarana koa manantona malaky ara eny amin'ny ITTI Anjoma epita ny zararay mongo fa voafetra ny toerana rentrée le 5 janvier 2026